Mbola manonatra ny fedanan'ny tompo amintsika rehetra izay mpanaraka an'izao pejy izao na ireo izay mpanaraka ao amin'ny chaîne YouTube ihany koa izany. Tonga indray ity ny fotoana ahafahantsika mifampizara arak'izay taritan'ny tompo atsika. Tsirairay avy satria mino izay fa samy fampiresahan'ny tompo daholo na ny tenanay na ianareo izay mpanaraka an'izao fandarana izao. Iaraka ivavakantsika ametraka feno ny fotoana rehetra eo am-pelatanan'ny tompo. Andriamanitra rainay tsara indrindra, mbola faly indray izahay. Miaraka ao amin'ny fanahy, miaraka ao amin'ny tontolonao, mankasitraka manome voninahitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra, ny amin'ny fitaovana, ny amin'ny fotoana, ny amin'ny fahavelomana, ny fahasalamana, ny heritsitanjaka. Ny zavatra rehetra izay mitranga tompo ao anatin'ny fiainanay dia isaorana ianao avokoa. Anio raha iainanao indray izahay dia mangataka tompo mba voalohany indrindra ho ampiteneninao ity mpanomponao. Tsy ho izao no iteny, tsy ny fanambarako no ambara, fa zay tianao no ambara, ary ny olonao dia hosokafanao daholo ny sofiny sy ny retsim-pandrenesana rehetra ahafahany afatra ho hiditra any am-ponay ary amoa sy aniry afizatoeny araka ny fanambaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy naovanay izao vavaka izao misaotra tompo. Amen. Eny ary androany isika dia maky soratra masina ray isika. Ito isika amin'ny resaka identité ao amin'ny Kristy. Koritiana faharoa toko fadimy andiny fa enina ambin'ny folo sy ny fa fito ambin'ny folo no hojerentsika. Naran'i Jesosy. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Eny na dia nafantatra an'i Kristy araka ny nofo aza isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Amen. Androany mbola itokely ao anatina fanazavana aminao any zava-bitan'i Kristy ho atsika rehetrarehetra. Dia zao le tantara izay resahan'ity Koritiana faharoa toko fadimy ity. Amin'ny fotoana ianao ao amin'ny Kristy amin'izay, raha misy olona ao amin'ny Kristy, averiko eto ao amin'ny Kristy, fa tsy hoe mivavaka, tsy hoe niala tamin'ny fijangajangana, niala tamin'ny fisotroaka, za tsy nanao azao tsony, za tsy manao azao tsony, za tsy manao azao. Azo ataony tsy manao zavatra be dia be, azo ataony mandeha vavaka, azo ataony mandray fanasan'ny tompo, atao batisa, atao batemy, mandray karazana tsy fantatro rehetrarehetra, hetsika ara-pomba mpivavahana rehetrarehetra, fa tsy ao amin'ny Kristy. Fa le resaka eto zany tena fahateram-baovao mihitsy ao amin'ny Kristy. Miaingeto ny tantaram-piainako, tonga eto izy tapitra. Satria manino, teto amin'ity vanim-potoana ity amin'izay, nomboana teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy aho. Inona le nomboana teo? Ozy izy ny Romana toko fahena hoe, nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, lay tena nyota. Ozy izy ny Kolosiana toko fahatelo izay efa niresantsika hoe, efa narinareo ny olonareo taloha, ary efa notafianareo ny olonareo vaovao. Manomboka eto amin'ity vanim-potoana ity zany raha lasianabavy, dia tsy ny fahotako rery ihany no nariko. Ny dikazany narina zany, renoncena, afoy, lavina, efa narina, tsy ny fahotako rery ihany no nariko eto. Mbola tsy fantatrao zany taloha. Tamin'ny fotoana ianao nandray ny fitiavan'i Kristy, mety mbola tsy fantatrao zany, fa androany ampahafantarina anao. Fefa narina ny valeur an'ity olona ity, fahiny rehetrarehetra. Na ny valeur ratsy, na ny valeur tsara, na ny tantara ratsy, na ny tantara tsara, na ny tsy fahombiazana izay niainanao, na ny ankiviana izay niainanao, na ny tantaram-pianakaviana izay niainanao. Ianao tato amin'ity tantaranao ity, mety zazasary ianao, mety zaza nariny ny ray aman-dreninao ianao, mety kamboty ianao, mety tsy fantatra ianao, jereo tsara ho afa be dia be ny olona efa nateraka indray, fa mbola faritana ao anatin'izay tantarany taloha zay ihany. Rehefa misaintsaina izy misy fotoana ao anatin'ny tokantranao izy, rehefa mipetrapetraka rery io, matoritory am-pandriana dia mijerijery plafond, dia matsiarotsiaro ny tantarany lasa rehetra, dia latsa-drano maso kamboty faly taona aty efa maty ny mamako, tena taizany zandriko rery aho. Nisy fotoan'izay tena sahirana, nisy fotoan'izay tena ohatran'izao, tsy nanako hoaniny zay takely, dia ohatran'izao zay, dia ohatran'izao zay le tantara tato. Ao. Misy amintsika zay miaino sy manaraka,
mety tena manana lasa tena ratsy, mety misy ny violen'ny avany, mety misy ny violen'ny dadatoany, mety misy ny violen'ny dadany ary sanatria, mety misy olona tena bevoka tsy manambady lozany vadiny na tsy fantatro rehetrarehetra manana tantara ratsy be deabe ngetsika olombelona be deabe ny tena manana an'izany mihitsy be deabe ny mety olona efa tena ohatra n'le vehivavy samaritana Jaona toko faefatra laza za ozy izy efa tsy nitantara moa izany fa Jesosy nahafantatra zany efa indimy ianao no nanambady ary le faneny ipetrahanao ao a de tsy vadinao ntsony efa leo ramatoa hoe reto tena zay vadina manondrana zay vadina manondrana aloha le farany ty iarahana fotsiny ty sisa fa tsy vadina intsony mety misy manana olona manana tantara tahaka an'izany mihitsy fa rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy ny olona de miara voaombo amin'ny Kristy Jesosy ny lasany rehetrarehetra miara voaombo amin'ny Kristy Jesosy ny tantara ratsy ny rehetrarehetra ary androany tena miresaka aminao avotsory ny lasanao rehetrarehetra avotsory ny lasanao fa rehefa tsy avotsitra ao io de io no mamosavy anao rehefa ao amin'ny Jesosy ianao raha mbola tsy ao amin'ny Jesosy ianao tazomy ihany lasanao aloha fa tsy maninona fa tsy mahasoa anao nininona fa lasa positivisme fotsiny resakitsika eto fa resakitsika eto fiarahana miombo amin'ny Kristy fa tsy resaka esprit positive tsy fanamboaran-tsaina ny resantsika eto fa fibanjinana ny Kristy sy ny zava-bitany teo amin'ny hazofijaliana teo ny nahafatesany momba rehetra teo ny nahafatesany identitéako ny tantarako rehetrarehetra lasa na tsara na ratsy na ireareako na mampalahelo ana mamena tra misy zavatra be deabe izay fa niainana sy nananana tantara fa androany zany alevina ny lasa rehetrarehetra ozy any amin'ny testamenta talohany aza mahatsiaro lasa ianao na misaina ny taloha fa indro sao anao zava-poavao ary ny maso rehetra hita azy androany tsika tena hijery mihitsy ny ary andravo anao divorce ny amin'ny lasantsika rehetra anao divorce ny amin'ny identité atsika rehetra fa tsika zay manontany hoe ahoana fomba famelana ny heloka eo amin'ny Kristy Jesosy rehefa niara voaombo tamin'ny Kristy ny olona voaombo ny lasany rehetrarehetra ataoko ahoana mbola hiazona heloka amin'ny olona ianona nanao an'izao tany 10 taona lasa araka le resantsika teo na de zavatra faran'izay sarotra ary zany ary tena voafantsika tanteraka ny anatin'ny subconscient n'olona any zany hoe nisy ny viol izy ohatra zany zao tena tantara ratsy be mihitsy zany ary mety izy teny ara hoe tsy hainao ny aina zany pasterako hainao no miteny an'le izy tsy any aminao ny leloko hainao ny manisy ny tsy resaka an'izany io fa tena resaka ao amin'ny Kristy io ary raha tianao zany ary raha sitraponao zany ary na de mbola tsy nateraky indray ary ianao fa mety androany mihitsy ny fotoana izay aterahanao rehefa eninao ny fitiavan'ny Kristy izay ho ambara amin'ny alalan'izao afatra zao mino afahamafany lasanao rehetra Jesosy ary ampatonga anao hiaina fiainam-pinaritra amin'izay fa raha mbola mifamatotra amin'ny lasantsika ny fifaliantsika sy ny fiainantsika milaza anao tsy misy fiainana ao anatin'izany tsy misy fiainana ao anatin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy no misy ny fiainana ny fanahy ny mahavelona ny nofo tsy mahasoana inona na inona ny teny izay ambarako aminareo fanahy sy fiainana zany ny fanambaran'i Jesosy raha mbola ao amin'ny nofo ny olona tsy misy fiainana raha mbola identité ao amin'ny nofo tsy misy fiainana raha mbola ao amin'ny nofo ny olona tsy misy fifaliana tsy misy fiadanana raha mbola identité ao amin'ny nofo tsy misy fifaliana tsy misy fiadanana satria maninona isaky mba hanao zavatra kely misy miazona foana le tantara taloha rehetrarehetra miazona misy karazana olona be deabe manana fiainana zavatra be deabe misy phobie be deabe ozy izy fomba fiteny frantsay misy ohatra ny olona matahotra maizina claustrophobe ozy izy ny fomba fiteniny vazaha matahotra maizina fa ny tantarany iny matahotra maizina iny nisy zavatra tao inona ny tantarany tao mety nampitahorina foana izy mety nisy nanao zavatra azy tao amin'ny maizina tao de isaky ny mahita maizina izy de tadidiny le tantarany taloha jerenao mamosavy be mihitsy le lasa de araka le resako teo hoe zany sy fikarazam-piainana rehetra zany nanoratra zavatra tao anatin'ny fotsika nisy ny lozany vadiny nisy ny sarahany vadiny nisy olona mety bevoka fa izy bevoka iny namitakaza vadiny aritany teo ambony fandriana mihitsiny ny vadiny sy ny sakaizam-badiny nefa izy bevoka potika tanteraka ny any anatin'ny fo rafa tanteraka tsisy raisina ary dia mety lasa marary fo mihitsy takaitra mandraky tiany androany fa androantsika tena iresaka hoe
nomboan Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny lasan'ny olona rehetrarehetra ao aminy. Tsy misy intsony passé. Tsy misy intsony passé ao amin'ny nofo. Veriko le sary teo, ity ny fiainana. Rehefa tafahoana amin'ny Jesosy ianao, dia tapitra treo io fiainana io. Eto no tapitra ny fiainanao ao amin'ny nofo. Eto. Ianao mbola mitohy velona, zao mbola velona mandrakitiny androany, fa tsy velona ao amin'ny nofo intsony aho. Averiko le izy. Mbola mitohy velona mandrakitiny androany, fa tsy velona ao amin'ny nofo intsony aho. Ozy ianao hafahafa be zandry. Fa ho anary zany resaka zany. Fa maninona ary mbola tsy azoko loatra. Tsy velona ao amin'ny nofo intsony aho. Rehefa tafahoana amin'ny Kristy aho, rehefa voakasika Kristy ny fiainako, rehefa novonjeny Kristy Zakaiosy, rehefa novonjeny Kristy lay vehivavy tsanga, rehefa novonjeny Kristy lay jiolahy, tapitra hatreo amin'ny fiainana. Tsy misy fiainana intsony ambadika io. Ity ny tantara ranofo, ity ny identité ao amin'ny nofo, identité ao amin'ny nofo, identité ao amin'ny nofo. Ary ato ambadika ity dia tsisy intsony. Rehefa ao amin'ny Kristy ny olona tsy manana identité ao amin'ny nofo intsony izy. Inona ny dikazany? Tsy manana mpamaro-toetra ao amin'ny nofo intsony izy, satria ny antony araky ny resahako teo ao anatiny. Teto aho zao ny nandrain'i Jesosy 1997 hito zany. Fa mandrakitiny androany 2020 tsika zao 13 taona lasa, 13 taona ty aorina, mbola manana tantara foana, mbola misy fahadisoana foana, mbola misy zavatra tsy tanteraka, mbola misy zavatra tsy mety, mbola misy zavatra ny ainako, mbola misy lasa ratsiko ihany ao anelanelazay vanim-potoana izay. Dia iny lasa ratsiko iny mbola nameloako tena, mbola eritreretako hoe raha mba nanao an'izao mantsy tamin'ny 2010 raha mba anina nataoko tamin'ny 2005 raha mba ohatra zazany efa ao amin'ny Kristy fa mbola manana fomba fijery ihany aho amin'ny tantaran'ny nofoko. Fa rehefa ao amin'ny Kristy amin'izay, tapitry ny nofo iny, tapitry ny tantaran'ny nofo. Ary manomboka eto kosa ny tantara ao amin'ny fanahy. Jereo efa samy hafa mihitsy le lalana omeko eto le lalan'ny nofo dia eto le lalan'ny fanahy. Zao le fanambarana koa dia tsy malala olona araka ny nofo intsony isika. Manomboka ao amin'ny Kristy tsy malala olona araka ny nofo, tsy mitohy intsony ity tantara ity. Mbola misy zavatra be da be miatra amin'ny nofonao, mbola misy zavatra be dia be miatra amin'ny tenanao, mbola misy zavatra be dia be miatra amin'ny mombanao. Raha androany ianao ny manaiky an' Jesosy, raha androany ianao henonao ny famanginy Kristy, raha androany ianao miditra ao anatinao ny fahavelomana, mbola hisy zavatra be dia be, mbola anao fadisoana ianao, mbola anao erreur ianao, mbola hisy fahotana vitanao, mbola hisy fahalemena hitranga ao anatin'ny fiainanao, fa tsy identité anao intsony izany. Fa raha misy olona amin'ny Kristy, tapitra ity fiainana ity, atondray ny fiainana vaovao manomboka androany. Tsy zava-bitako atao anatin'ity tantaran'ny nofoko ity no mbola mamaritra sy mahatonga matahotra hoe hiditra ny lanitra ihany sa tsy hiditra ny lanitra, andova ihany sa tsy andova. Dia rehefa metimety kely ny zavatra vitako dia falifaly avy nanao asa soa dia falifaly raha tonga zao Jesosy tena voavojy ako. Rehefa misy zavatra tsy mety vitako indray, raha tonga zao Jesosy tena Andriamanitra zany tena ohatra mbola tsy tanteraka zany tena mbola ohatra zao zany tena mbola ohatra zao. Tantaran'ny nofo zany, tantaran'ny nofo, identité ao amin'ny nofo. Fa zany rehetrarehetra zany efa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana daholo. Ary ny identité atsika dia identité ao amin'ny fanahy. Inona ny identité ao amin'ny fanahy? Olona madio, zanak'Andriamanitra. Averiko eto nambaran'i Jaona voalohany 7:1, endreny alehibe ny fitiavana naseho ny ray atsika dia niantsony atsika hoe zanak'Andriamanitra. Zany zanak'Andriamanitra zany raha lasa nabavy tsy possible Andriamanitra hiantso zanany ka hoe mpanota. Ny zanak'Andriamanitra tsy mpanota, ny zanak'Andriamanitra tsy olon-dratsy, ny zanak'Andriamanitra tsy olomeloka, ny zanak'Andriamanitra tsy mpandangy, zanak'Andriamanitra tsy mpaniratsira, zanak'Andriamanitra tsy vetaveta, zanak'Andriamanitra tsy olona izay manao tsy olona faritana, famaritana ny resako identité ny resako tsy olona tahaka an'izao sy tahaka an'izao, tsy manana zavatra tahaka an'izany. Fa ny zanak'Andriamanitra dia masina tahaka azy, zanak'Andriamanitra dia mendrika tahaka azy, zanak'Andriamanitra dia
madio tahaka satria izy madio loatra satria izy masina loatra satria izy mendrika loatra za zay mitory aminao zao de olona manana zay identité zay za zay mitory aminao zao masina loatra za zay mitory aminao zao mendrika loatra za zay mitory aminao zao madio loatra mety teny anao hoe fa tsy fréariana fe zany pastera tsy fréariana zany fa zany atao hoe identité ao amin'ny fanahy azonao zany tontolo roa resako zany ity ny tontolo ao amin'ny nofo ity ny tontolo ao amin'ny fanahy ao amin'ny nofo ako mbola misy zavatra tsy fataterahana ratsaraina amin'iny ao amin'ny nofo iny a de hoe io ve de zanak'Andriamanitra io ve de zao io ve de mpandovan'ny lanitra atao ahoana ny fanao an'izany tsy possible zany fa ao amin'ny fanahy kosa de Andriamanitra mahita hoe fa io olona hitanao io nge fa niara voaomby tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana za tsy malala olona araka ny nofo intsony tsy araka ny nofo ny fahitan'Andriamanitra fa araka ny fanahy ao amin'ny fanahy ny identitéako olona tsara indrindra tamin'ny farantsika resaka le hoe rehefa nanoty Adama Andriamanitra namorona ny olombelona sy namorona ny zavaboary ary hitany fa tsara zany hitany fa tsara zany hitany fa tsara zany namorona ny Adama izy de tsika na olona tahaka atsika tahaka ny endritsika ny anaovantsika azy lasy vavy ny anaovantsika azy ary ataontsika izy ho mpanapaka ho mpanjaka ny zavatra rehetrarehetra zay noharitsika nataony tsara i Adama rehefa maty le identité any Adama le identité tsara indrindra izay nanamboarany any Adama de tao amin'ny fanahy tao amin'ny nofo koa Adama tsara tao amin'ny fanahy izy tsara de zao rehefa nanoty Adama de maty fanahy ity maty le identité ao amin'ny fanahy rehefa maty ny identité ao amin'ny fanahy de iza sisany tavela ty identité ao amin'ny nofo ity ao amin'ny nofo nefa de ny olombelona taranaka Adama rehetra de mpanota avokoa io ao daholo zany rehefa nateraky indray isika de nomboana indray ity nofo mpanota ity ary lovelomina zay le hoe maty ny ara-maty tamin'i Kristy ity ary ato ny fiainam-baovao velona indray ity ty fanahy ity de miverina amin'ilay fahatsarana miverina amin'ilay identité ny fahatsarana ao amin'ny Kristy isika zany nge mampatonga raha lasaina-bavy tsy de mba miresaka aminao amin'izany zavatra materialy zany satria zany ao amin'ny nofo hoe raha vao famatotra amin'izany ny fiainanao sy ny identité anao de ozy izy ianao rehefa mahazo zavatra ao amin'ny nofo ianao tena tia azy Jesosy tena tia ahy Andriamanitra tena tsy mahafoy azy tena mitantana tena mitondra izy fa amin'ny fotoana ianao tsy mahazo valim-bavaka miandry ianao herintaona 2 taona 3 taona 5 taona ozy ianao ohatrany tsy tian'Andriamanitra indray ary ohatrany misy arve-Andriamanitra sa tsy misy arve-Andriamanitra satria ianao ao amin'ny nofo satria ianao miaina ao araky ny nofo satria ianao misaina araky ny nofo ny zavatra nataon'ny Kristy voaomby eo amin'ny hazo fijaliana ny tantaran'ny nofo rehetra ary tsy ho taksenany amin'ny tantaran'ny nofonao ianao rehefa ao amin'ny Kristy fa ao amin'ny fanahy satria maninona ao amin'ny fanahy no nanatsofoana antsika ao amin'ny Kristy rehefa ao amin'ny Kristy isika de tsy manana identité hafa intsony fa ny identité an'ny Kristy no ananatsika efa nisy fotoana nanazava mikasika an'le vehivavy bevoka zay misy zaza ao anatin'ny kibony fa zao nge ny ambarako aminao ny zazakely any anatin'ny kibondreny nge tsy manana kara-panondro ny zazakely ao anatin'ny kibondreny nge tsy manana kara-pifidianany le zazakely zany tsy manana kara-panondro isafidy hoe zako andeha ho arina za andeha ho atsy tsy manana kara-pifidianana io ifidy ny filoham-pirenena na ifidy ny filoham-pokotany tsy manana an'izany io zazakely ao anatin'ny kibondreniny io ange ka tsy manana safidy manokana tsy manana certificat de résidence manokany ka angalanao certificat de résidence hoe mba hanao certificat de résidence tompoko iza le anarany jerenao ao amin'ny boky pokotany zany iza tsisy an'izany ato ka hitanao monsieur président le zazakely ato anatin'ny kiboko io ngamba aterin'ny olona ny njanamasina ngamba hoe tena misy voty olo ty zazakely ao anatin'ny kibony de angalany certificat de résidence tsy manana identité ny zaza ao anatin'ny kibo tsy manana tantara efa maty le ao amin'ny nofo rasy zany androany inoy zany mino afa mamangy anao ny fanamasina fanao mandray aza fanambarany zany fa efa maty lay zata ao amin'ny nofo raha zazasary ianao efa maty zany zazasary zany fa zanak'Andriamanitra raha kamboty ianao efa maty zany kamboty zany raha olona le tantaraiko teo hoe nisy ny viole ianao fa maty zany tsisy azantsony afaka mamela heloka n'iny olona iny ianao nahitanao ary izy
tsy voto fonao fa afaka tena maheno ianao anatin'ny fonao ao ny famangin'Andriamanitra sy ny fiasan'i Jesosy Kristy tena misaotra Jesosy fa voadio misaotra fa olona vaovao ty Jesosy tsy lay olona nataony an'izao ty tsy lay olona nampijaliany ihany ty olona ty fa olona ohatra an'izao ity tsy lay olona nampijaliany fiarahamonina tsy lay olona ratsy tantara fahiny ty fa olona vaovao ao amin'ny fanahy tsy malala olona araka ny nofo intsony isika tsy fantatra ao araka ny nofo zay nampatonga lay afatra zay averiko eto tsadidiko na romanina ny misy an'le izy raha tsy diso ahako hoe ny olona ao amin'ny Kristy izy mahafantatra ny zavatra rehetra fa izy tsy fantarin'olona Jesosy koa mba nananambara Jaona 7:15 fantatrao ny rivotra eninao ny rivotra mitsoka zany misy rivotra fa tsy fantatra hoe avaiza izy dia tsy fantatra hoe andeha hoaiza izy takizay ny olona araky ny fanahy tsy fantatra ho intsony izy tsy hainao intsony izy satria manino ny identitény tsy ao amin'ny nofo intsony ny identitény tsy ao amin'ny nofo intsony rehefa mijery ny tenanao eo amin'ny fitaratra ianao aza mijery ny tenanao amin'ilay fahafantaranao ao amin'ny nofo intsony na inona ianao na omaly io na androany le resaka eto zany tsy le tany amin'ny lasa ihany hoe za tena manakiny za nge fa tena ohatran'izao efa tsy ohatran'izao tsony ako fa tato ato nge paster tato ato za lasa miverina ohatran'izao tsy zay intsony ny identité anao asa mandray identité ao amin'ny nofo zany intsony za ho lasa ohatran'ny reradreraka tato ato za ho lasa ohatran'ny matahotahotra za ho lasa ohatran'ny kivikivy lavy za ho lasa ohatran'zay rehefa misy identité foana lefatsika tsika angamba raha omena famaritana mikasika ny tenantsika ka hoe io misy taratasy fotsy soraty eo ny fijerinao ny tenanao izy ianao dia lasa ianao hitantara amin'izay ny tantaram-piainanao rehetrarehetra za zao le soratana aloha mety samy anoratra zay tianao soratana zay mba nofonofony tsirairay avy eo fa mampalahelo koa raha ohatra ka tantarainy eo dalodola eo ny analamby eo za ohatra zao le soratana efa ohatra mba samy anoratra dolo za mpandresy za ohatran'izao fa le any anatin'ny foany mihitsiny voova ve zay voarahin'ny fonao ve ny afatry Kristy voarahin'ny fonao ve ny fanambarana mikasika ny azo fijalian'i Kristy izay namonona ny tantaranao ao amin'ny nofo rehetra ary nahavelomana ny fanahinao ary tsy tian'Andriamanitra hijerenao ny tenanao akoatr'izay ao amin'ny fanahy irery ihany fa zay ty afatra androany ity raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy tsy lay olona taloha intsony fa lasa ny zavatra taloha raha tsorona hoe fa lasa le zavatra taloha izy hoe indreo izy tsy miteny hoe indro fa indreo dikan'le hoe indreo le zavatra be dia be le tantaran'le olona taloha rehetrarehetra le tantaran'le olona tao amin'ny nofo taloha rehetra le olona tsy navita azy le olona tsy navokatra le olona tsy navita nanangana ny fianakaviany sy ny ankohonany mety reraka nge saitsika rahalahy ao anatin'izany misy lehilahy tena matsapy izy rehefa mijery ny zanany izy rehefa mijery ny ditra ny zanany izy tsy navita ninina tena esory zany rahalahy lavo zany zavatra zany ary manekeny identité anao amin'ny Kristy olona tsara ianao averiko eto tsy positivisme zany ny positivisme dia tsarako zako no ivony resaka ny positivisme amin'izao zao bokina matanjaka mahery mavita miatrika ady azao fa ny olona ao amin'ny Kristy tsy izao no ivo fa izy no ivo za de ratsy fa za miafinao amin'za zany le mitapify ao aminy le fiarahamonina milaza zao io de hitanao ohatra le zazakely le tedaviny namany novonoina de eo ny dadany de izy miafinao amin'ny dadana ao ambadiky ny dadany izy amin'io kely sandrikely fa le dadany bokina be le fiarahamonina mizesta be iady izy tsy manana hery anoerana le fiarahamonina fa izy miafinafina ao ambadiky ny dadany za tena tsy mahavita azy mihitsy fa za atao ambadiky ty dadako ty atao ambady zany ingely hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalalay ty atsika Kristy no manana ny identité tsara indrindra za milanja le identité za tsy naninina akory amin'io azonao le izy za zao miresaka aminao teo hoe za de masina indrindra fa tsy le zavatra nataoko ange mahamasina sa te mendrika indrindra ianao rehefa miresaka ny tenanao misy karazana hira va taloha fa resaka mikasika an'izay hira zay misy hira mahafinaritra misy hira ohatra zao fa misy hira ihany koa tena tsy tokony hiraitsika tsony misy hira zao manao ohatran'izany na de kamboty mantra kely ity azara eo de misetseto mihitsy mahenao zay tena sana fa tsy tokony ho izay intsony
za rehefa mijery ny tenako eo amin'i Kristy andray zany atsarako rery tompo. Tsy le atsaran'ny vatana io resahako io a, tsy identité atao amin'ny nofo a, ny nofo a maty, ny nofo maty. Maty daholo zany. Rehefa mijery fitaratra ianao za mijery ny tantaranao lasa intsony. Aza mamaritra ny tenanao amin'ny lasa intsony fa mifaliny amin'ilay vaovao. Nisy fotoana mpianatra nandeha nitory ny filazantsara. Rehefa nitory ny filazantsara zalahy dia zesta teo anatrehany Kristy na dia fanaratsy aradia na nakianao nakianainony amin'ny teninao ry Jesosy a, ozy Jesosy ny resaka taminy tapohan'i Jesosy raha mangatsika ny vary sosoany. Tsara zany. Fa zao aza mifaly satria manaky anareo fanahy. Fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Inona ny dikan'izany? Mifaliny amin'ilay identité anareo ao amin'ny Kristy. Tsy avy aminareo zany. Mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Mifaly satria voavonjy ianareo. Mifaly satria tsara loatra ianareo. Mifaly satria mendrika ianareo. Mifaly satria masina ianareo. Rehefa vita zany zavatra zany, tsy mifanohatra mihitsy zany amin'ilay hoe mpanompotsy maso ihany izahay a. Zay zavatra tokony nataonay tsy mifanohatra amin'ny fanetretena zany a. Fa vao mainka zany mitondra ho amin'ny fanetretena sy amin'ny fiangofana sy amin'ny ranomaso migogogogo mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra hoe tompo tsy mendrika te izahay. Za milazanao zahako mitory aminao zao fotoana anaovako torinazy zao avy nitomany a, satria maninona henoko loatra ny natao foko ane Jesosy ao. Za zany novainao lasako rehetrarehetra. Za zany olona vaovao amin'ny Kristy. Za zany tsy faritana amin'ny zavatra tsy vitako sy ny zavatra vitako. Za zany tsy faritana intsony amin'ilay manofa satria izay ho any ao amin'ny Kristy tsy ny lasa ihany. Tsy hoe hatramin'izany andresako an' Jesosy dia tsy kotiany iny fa ny tantaram-piainako le ao amin'ny nofo mihitsy a. Na tsy malofa trano ary ianao, tena milazanao a. Tena milazanao a. Tsy olon-dratsy ianao amin'ny Kristy. Olona ao amin'ny Kristy ny mandray an'izany hafatra zany. Raha olona tsy ao amin'ny Kristy mandray an'izany hafatra zany dia anararaotana anaovana ratsy zany. Fa ny olona amin'ny Kristy rehefa mandray an'izany hafatra zany tena mahatonga ny fony, tena torotoro ao anatin'ny fony. Jesosy io za zany be valeur be nefa za tsy manana na ny ariary ary. Za mandeha miangona tsy manana rakitra na ny ariary ary. Fa olo-masina sy olo-mendrika indrindra. Fa olona ndova ny lanitra. Fa olona iadana sy finaritra eo anatrehan'Andriamanitra. Zany ingera lasana bavy ny fifaliany. Dia ho zay ako aza misaina intsony ny lasa. Indray ny fahatsarana izay napetrak'Andriamanitra tato anatika. Dia nanaovany aho hoe zanaka. Tsy mahalala nofo, tsy mahalala olona araka ny nofo intsony isika. Eny fa na dia nahalala ny Kristy araka ny nofo ary isika. Tsy mahafantatra azy araka izany intsony isika ankehitriny. Dia hozy izy le Jaona voalohany toko fahatelo, tsy mahalala antsika izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia fantany dia le mandarina marikivy. Fa tsy fantatra izao tontolo izao dia le grefy. Fa efa grefitsika ao amin'ny Kristy ankehitriny. Nafoy ny Kristy zany inge ny alehibe zava-bita ny Kristy ho antsika. Izy le voasary mamy, izy le mendrika, izy le tsara, izy le lehibe indrindra, izy le lafo vidy indrindra, tsisy toy izany. Izy nahariana an'izao rehetrarehetra ao ara tsy izy tsy nisy ary. Zao zavatra ary rehetrarehetra izao. Fa nafoy ny tenany taminaka ny endriky ny mpanompo. Sy nahatongavanao manam-pitovina amin'ny olona inona nahatonga an'izany mba hamorona anao ho tonga créature nouvelle ao aminy. Mba heritrereto ange zany raha lasana bavy nafoy ny Kristy ny lanitra, nafoy ny momba azy rehetrarehetra mba hahatonga antsika ho nouvelle créature, hahatonga antsika ho zavaboary vaovao. Dia inona ny ataontsika nefa? Mampatsiaro ny tenantsika an'ilay lasa foana indry. Za nge nanao an'izao hoe ianona nanao an'izao tamiko a, ianona nanao an'izao tena tsy mety afaka mihitsy ny ao anatin'ny foko fa tena voarakitra ao esory daholo zany. Fa efa maty ianareo. Ary ny fiainanareo dia miara-miafina amin'ny Kristy. Raiso ny fiainam-baovao nomeny Jesosy anao. Raiso ny identité vaovao nomeny Jesosy anao. Aza mijery anao tahaka ny fijery taloha intsony. Aza mijery anao ao fijery ny nofo intsony. Mijerevanao anatin'ny fijery ny fanahy amin'izay manomboka androany. Aza le zavatra tsy vitanao taloha, maly sy afako maly sy tamin'ny herintaona sy tamin'ny folo taona lasa no hijerenao ny tenanao. Fa mijereva ny tenanao amin'ny tontolon'ny fanahy misaotra Jesosy. Misaotrany amin'ny zavaboary vaovao izay noforonina. Misaotrany amin'ilay zavaboary vaovao izay noforonina araka ny endriky ilay nahary azy zay. Moa le nijerentsika tamin'ny herin'ny Koritianina Kolosianina toko 7:10. Miova tsy kelikely ny any anaty. Afoy amin'izay. Io tsy ary tonga dia voafafa. Tsy hoe enao zany hafatra zany androany dia iainanao zany dia hoe efa parfait amin'izay zany tena voaraiko zany tena zao fa mandeha tsy kelikely io.
androany zay mety voarainao raha pitso mety isy apatsya indray ny lasanao ary zay ny asan'ny devoly zay ny atao hoe zanatsipika am'rehetra alefa satana zay ny lana n'lay apinga tamin'ny finoana ao apinga mila mino ianao ny fanambarana zay omeny tompo anao androany inona ny ambarany jesosy aminao androany raha nanambaranao izy fa olona vaovao amin'ny fanahy ianao raisy zany zavatra zany raisy zany identité vaovao amin'ny fanahy zany de minoany zany tsy zao intsony ty velona ity fa kristy ny velona atao anatiko zavaboary vaovao ahako ty mandeha amin'ny fanavozana araky ny endrik'ilay namorona arak'ilay ny endrik'ilay nanamboatra ako zany zao zavatra iainako ary zany zavatra zany dia iainana isan'andro san'andro amin'ny alalan'ina ny afahanao miainan'izany amin'ny alalan'ny fiainoana tory teny amin'ny alalan'ny fiainoana afatra tahaka izao sy amin'ny alalan'ny vavaka fifaneraserana amin'Andriamanitra firesahana aminy dia misy zavatra voavoly any anatin'ny fonao any misy zavatra adopté tafapetraka any anatin'ny fonao any mahatonga anao tena miova amin'izay araky ny endrik'ilay nyantso anao dia manomboka heninao sy tsapanao sy iainanao hoe tena zany aho tena henoko ny maha-olom-baovao aho tena henoko ny fiadanan'i Kristy mitoetra betsaka atao anatiko tena henoko ny fifalian'i Kristy tafahorina atao anatiko tena henoko fa na dia mbola maditra ary ny sanako le ao amin'ilay nofo zany na dia mbola sahirana ary zay amin'ny fivelomana mbola ohatran'izao misy fifaliany satria efa miaina ny zava-panahy amin'izay ianao fa rehefa tsy iainanao ny zava-panahy misy fiatraikany amin'ny fiainanao foana rehefa ny identité anao taloha foana raisinao misy fiatraikany amin'ny fiainanao foana ny zavatra mitranga rehetrarehetra zay nampatonga le resaka ny teneniko teo ny tenenin' Jesosy mihitsy ry zalahy aza mifaly satria manaiky anareo fanahy aza mifaly ny amin'ny zavatra hitany masonareo aza mifaly ny amin'ny zavatra noraisinareo fa reny mety misy fotoana ihany koa manao pôzy ohatran'izany zao Paoly mpanasitrana amin'ny marary ny fiaron'akanjon'ny Paoly sy ny mosoary ny sitrana amin'ny marary fa anjaran'ny Paoly indray nitratran'le tsilo fa tsy niala mihitsy le tsilo fa raha izany Paoly manorina ny finoany teo amin'le zavatra hita maso sy teo amin'le zavatra azo tsapahitanana manorina ny identitény eo amin'le zavatra hita maso sy azo tsapahitanana emitra ny finoany Paoly fa saingizay ozy izy Paoly zay tsy mijery ny hita fa ny hita vetivety fotsiny ihany fa ny tsy hita maharitra mandrakizay inona le tsy hita identité amin'ny fanahy minao fa azonao zay afatra zay ary misy zavatra zay voarainao nanao zavatra ho antsika Kristy tena nanolotra ny aina izy tena hoe nafoiny le mahavoasary matsiro azy le voasary mamy be ozy izy ny fanambaran'ny Romana tsika nge mety ahita olona ho faty hamonjy ny mpanao soa tsika tsy ahita olona anaiky ho faty hamonjy ny marina fa Kristy ozy izy nanaiky ho faty hamonjy ny mpanao meloka raha tsorina ny tantara mety mahita voasary loranjy ianao anaiky ho atao grefy amina voasary tsaratsara kokoa noho izy amin'izay misy vokatra tsara kokoa mety mahita ianao mety anaiky any hitovitovy hoe mitovitovy zany reto raha mitambatra sika raha miara-miasa sika mety tsara vokatra fa tsisy olona mihitsy ny anaiky ka hoe hiara-iasa aminao dia zahako mitondra vola 50 millions ohatra dia ianao tsy manana fa tsy 50 millions izy koa ny hiara-iasa aminao tsy hiditra an'izany fa neny Kristy tsy zany fa izy manana 50 millions ianao manana trosa 50 millions saintsaina ange zany izy manana fo 50 millions ianao manana trosa 50 millions dia ozy izy aminao aotsika hiara-iasa aotsika hiara-iasa natelin'ny Kristy mihitsy le ianao be trosa be dia lasa identité vaovao mihitsy ny tato ianao zany mitondra titre mpitrosa tato ianao mitondra titre boka ny trosa atopoanam-bola be natelin'le identité ratsy zany ny zavatra nataon'i Kristy nateliny ao rehefa nateliny tsy azo fongarana tsony satria zay efa maty dia tsy azo fongarana rehefa maty ny identité atsika tsy azo fongarana intsony fa ny identité atsika vaovao ny identité ty ivelany le renim-pianakaviana lay masina indrindra lay mendrika indrindra lay be voninahitra lay tsara indrindra lay mahery zany ange ny identité atsika maheritsika ao aminy daholo zany maheritsika ao aminy tsaritsika ao aminy masinitsika ao aminy mendrikitsika ao aminy mpanao ny tsaritsika ao aminy mandroso foanitsika ao aminy nefa ianao vao maly an'iny emotra fa le identité anao tsy miova mandroso foany ianao ao aminy azonao le izy zay ny avatritsika androany dia samy mivavaka amin'izao fotoana izao samy misaitsaina ny lasany rehetrarehetra
aleveno am'izay manomboka androany hoe tapitra treo zany tompo ekeko ny identité vaovao zay omena ho ako manomboka amin'ity androandroany ity ary mino ny zava-bitanao teo ambony azo fijaliana zany averina foana mino ny zava-bitanao teo amin'ny azo fijaliana ty zako tsy mahay mamela eloko ty efa voaleviny zany teo ambony azo fijaliana ty zako mpanao an'zao tantarao zay mombanao rehetrarehetra tantarao zay mombanao fa tsy maninona fa alevitsika zany amin'ity androandroany ity raha tena tianao ary de azonao atao mihitsy manoratra taratasy de soraty daholo le identité taloha rehetra mangala taratasy fotsy mety isanoratra zao pejy ray ny sasa mety pejy folo mihitsy ny aloha soratako daholo rehefa vitsy zay dory zany jesosy eo maty le izy signe visible zay fa tsy midika nininy zay na atao zay na tsy atao fa raha tianao fotsiny le izy de ataovy zay ny avatrytsika amin'ity andron'io ity raha misy manafantaniana manorata mp na antsoe laratarbia fazatao commentaire na SMS fa aloha tonga de miresaka mivatana na AMP na amin'ny antso izany mampahery anao hatrany fanarana ny avatra ririridrany any voalohandohany raha tsapanao hoe raha ohatra mbola tsy nanaraka moa ianao zafa-tsy hoe raha tsapanao raha mbola tsy nanaraka ianao de asaiko manokana ianao anaraka ny afatra numéro 1 2 3 4 11 ary 12 reo de ampaherezako hatrany mba tsy ho diso fototritsika mba tsy japy train tsika ianao mety ho amin'ny fianaratsoa le train ho amoramanga ianao mijapy train fotsiny tsy fantatro akoriny hoe hoaiza na hoaiza le train fa raha manomboka any voalohany ianao de hitanao hoe andeha hoaiza mitovy lalana amiko ve ty train ty dia afaka ho hitanao tsara ny lalana izay tokony alehanao am'izay zay fotoana atsika mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa indray manaraka toy izao tahiny tompo daholo